5G Bethelma, des actualités uniques, dynamiques et renversantes dans le journal TV. Noltranao ny fampalalam-baovao. INA, plus raffiné que jamais. ITA, huilerie industrielle de Tamata, Isacham Telsuruariv. Vous présente Niva. Cyberbike est compatible avec votre console Wii ou PS3. Disponible de suite chez Batimax 1 pour un prix remisé à 240 000 arrières. Offre valable jusqu'à l'épuisement de stock. Batimax, la qualité au meilleur prix. Manoltrano ny vaovao. Maro ny tsy fanarahan-dalàna amin'ny kontom-bola eny anivon'ireo vondrom-bahoaka hitsinja ara-pahefana ho ny teo anivon'ny fitsarana ara-bola androany. Tranga mateti-piseho ny fandoavana ny tambi-karama tsy araka ny tokony ho izy sy ny tsy fanarahana ny lalàna amin'ny fiantsenam-bary-mpanjakana tamin'ireo komuna 5 nanaovana izy ireo fanadiadiana. Lany teny anivon'ny anteny meram-pirenena ny tolo-dalàna momba ny zonim-pamorona natolotro ny solom-bavim-bahoaka voafidy tao amin'ny boriboritany fahefatra. Nahitsin'ireo solom-bavim-bahoaka nandritra ny asam-boamera ny fisarahany no amin'da amin'ny ministera ny serasera sy ny kolotsainy raha ny tolo-dalàna. Androany no tontosa atao ioso ny fokonan-doam-paritry ny antoko malagasy miara-miainga anatin'ny faritra Iorombe. Naseho ny antoko nandritra izay fa velona ny antoko ary mandray anjara feno manoloana ny raharaham-pirenena amin'izao fotoana izao. Olona iray no namony aindry hatrany maro ny kilany afo tao Matsabory mena Fokotany Ambalabe distrikany Bealana n'Androany vokatry ny aditany. Didim-pitsarana efa ntaonany maro no tsy nivoaka ka nahatonga ny fifandonana teo amin'ny rotonta. Anvelany ny tombatrandro olona voan'ny Covid-19 ao Chine amin'izao fotoana taorian'ny fanalefahany governemanta ireo fepetra-sakana. Mitombo vokatra izany ireo nahitana ny tsy mikaretina ary mitombo isy ireo miditra ny sampana vonjitaitra sy vonjovony ny antsiprian'izay. Alarobia fa 4 ny volana Desambra taona 2022 tonga soa indray. Atao anatin'ny fotoanany fampahalalam-baovao amin'ny fiteny malagasy atenina ny araba ary manasa anao ihany koa anjony fampahalalam-baovao hatramin'ny farany. Isan-tarantsika izay fampahalalam-baovao izay ho an'ny androany miseho amin'ny endriny maro ny tsy fanarahan-dalàna amin'ny kontom-bola eny anivon'ireo vondrom-bahoaka hitsinja ara-pahefana amin'izao fotoana izao. Raha ny fanazavany teo anivon'ny fitsarana ara-bola eto Antananarivo tamin'ity androany ity tamin'ireo komuna miisa 5 nanaovana ny fanadiadiana. Tranga mateti-piseho ny fandoavana ny tambi-karama tsy araka ny tokony ho izy sy ny tsy fanarahana ny lalàna amin'ny feny hitsena ambary-mpanjakana amin'ny akabeny ny antsiprian'izay tanteryn'ny fitianokoloana. Misy amin'ireo olona eny anivon'ny komuna ambanivohitra no tsy nahazo alalana hikirakiran'ny volanimponina raha ny fanadiadiana nataony ny fitsarana ara-bola. Ny ben'ny tanàna sy ny lefitry ny ben'ny tanàna no miandraikitra izany izay mifanohitra amin'ny lalàna raha ny fanazavana. Miatra ny lamandy ho an'ireo mikirakira ny volanimponina tsy nahazona alalana. Fa ny arak'izay moa dia misy zany ny tsy fanarahan-dalàna ao anatin'ireny indrindrindrindra ohatra ny fandoavana ny tambi-karama tsy araka ny tokony izy tsy fanarahana ny paikady sy voalaza ao anatin'ny code-ny marché public eo koa ohatra ny eo amin'ny resaka hoe ny fandoavana ny droit de fourrière ohatra reny koa zany tsy manaraka ny didy aman-dalàna manan-kery dia ny fiafaran'izy ireny moa zany rehefa ohatra nisy vola tsy tokony aloha dia mivoan'ny DB zany ilay comptable satria vola tsy tokony mivoaka ny kesin'ny ilay vondrom-bahoaka hitsinja ara-pahefana zany izy ireny. Amin'ireo komuna anjato ny ao ambanin'ny farim-piadidiany fitsarana ara-bola eto Antananarivo, ny 5 amin'izany no vita fanadiadiana hoy ny filohan'ny fitsarana ara-bola. Ahina trano hoy ny filohany mety isin'ny tsy fanaraha-maso amin'ny fitantanam-bola ka ampirongatra ireo lesoka efa misy. Amin'ny ankapobeny aloha ny fitsarana ara-bola zany dia somary voafetra ihany ny teti-bola nananay na ny fitaovana ihany koa azo atao hoe voafetra ihany
na nisan'ny olona ihany koa raha dia azo teo mbola vitsivitsy ihany izahay. Dia eo zany ngamba ny hoe raha ohatra tiana ho tsara kokoa ny fitsirihana sy ny fanaraha-maso ataona ihany dia eo ny tokony hatsaraina kokoa zany na ny fitaovana na ny teti-bola na ny isan'ny olona miasa natanteraka ny azy eo raha zany mbola tokony ampitomboina. Raha ny zava-misy miisa 7 ireo mpitsara eo amin'ny fitsarana arabola raha toa ka 3 ny eo anivon'ny fampanoavana. Vitsy mihoatra amin'ireo firenena hafa ireo mpitsara arabola, maro ankilany ireo fanaraha-maso amin'ny compte isahaniny. Ny zoma 12 Desambra ho avy izao no tanterahana ny tsoroany mandidy ny tatitry ny fitsarana arabola eto Antananarivo. Fa voakasiky ny tandrevaka avokoa amin'izao fotoana ireo ministera samihafa araka ny fanadihadiana nataony teo anivo ny fitsarana momba ny kaonty manomboka ny amin'ny fitantanam-bolam-panjakana hatramin'ny fampiarana ny politika mpanjakana amin'ny ankabeny saika ahitany izay lesoko izay avokoa. Maro ihany koa ankoatr'izay ny tsy fahatombanana sy ny tsy fifandanjana ny vola raha ny tatitra hatrany. Nanomboka tamin'ny taona 2014, fotoana izay niantombohan'ny fitoam-pitondran'ny fanjakana ankehitriny. Maro ireo lesoko hita amin'ny fitantanam-bolam-panjakana amin'ny ankabeny raha ny tatitry ny fitsarana momba ny kaonty omaly. Manaporofo ny tsy fisian'ny famarin'ny toeran'ny fanjakana ireo antontanisan'ny voaka. Ohatra amin'izay ny mikasika ny teti-bolam-panjakana amin'ny ankabeny, ny tombo avy ireo fandaniana sy tsy fifandanjan'ny vola miditra sy mivoaka. Niakatra 720 isanjato hoarina tamin'ny taona 2014 ny fandoavana ireo karaman'ny mpiasam-panjakana, izany hoe mahatratratra ny amin'ny 3,720 lafitry ariary ireo vola lany tamin'ny fandoavan'ny karaman'ireo mpiasam-panjakana ny taona 2014. Tafiditra anatin'izany ireo andrim-panjakana miisa 10 sy ministera miisa 9. Ankilany, mitotongana ny sosialin'ny mponina raha ny tatitra no jerena. Zara raha misy 320 isanjato ny fandaniana ho an'ny sosialy amin'ny teti-bola. Izany hoe vola manodidina ny 7,900 sy 10 lafitry ariary ny fandaniana ho an'ny sosialin'ny mponina tamin'ny taona 2014. Nazava ny fanehoan-kevitry ny fitsarana momba ny kaonty, lavitra ny tanjona ho an'ny sehatra ny fampianarana sy ny fahasalamam-bahoaka. Raha ny fantatra, 340 ariary isan'olona isan'ny taona ny vola lany amin'ny kalitaon'ny fitsaboana manaraka ny fenitra eto Madagasikara. Araka izany, tsy misy voahaja ny fampiasam-bola sy ny lahara-pahamehana eto Madagasikara. Ireo mpiasam-panjakana no andaniana vola, ka ny ministeran'ny teti-bola no lahara-pahamehana amin'izany raha ny tatitra hatrany. Treto, mirarakopaka ny fanampiana sy ny famatsiam-bola avy amin'ireo mpiara-miombona antoka saingy tsy misy miapaka amin'ny sosialin'ny mponina izany. Ahina araka izany sy ny fiovan-kevitra ireo mpamatsy vola manoloana ity tatitra ity. Andrasana ihany koa ny fanapa-kevitry ny fanjakana foibe manoloana ireo tolo-kevitra nentin'ny fitsarana momba ny kaonty omaly. Androany tamin'ny 3 ora tolakandro no niroso tamin'ny fa iazo ny anteny mera-pirenena vetivetsika ao anatin'ity vaovao manaraka ity. Lany teny anivo ny anteny mera-pirenena ny ariva teo ny tolo-dalàna momba ny zon'ny mpamoriny izay natolotry ny solombavam-bahoaka voafidy tao amin'ny boriboritany faefatra Paul Ber Rasimanana. Nahitsan'ireo solombavam-bahoaka nandritra ny asam-bomera ny fisarahany omda a ministerany serasera sy ny kolotsaina araka ty tolo-dalàna nolan'izy ireo tamin'ity androan'ity. Abraham Randriamanana. Ny enan'ny tolo-dalàna mikasika ny zon'ny mpamorina izay natolotry ny solombavam-bahoaka avy amin'ny boriboritany faefatra. Rasimanana Paul Ber ny teo anivon'ny anteny mera-pirenena. Taorian'ny fiainona ny tatitra mikasika ny asam-bomera momba ity tolo-dalàna ity, nitondra ny fanamariana ny ministeran'ny serasera sy ny kolotsaina tamin'ny alalan'ny sekretera jeneraly ary nangataka ny hamerenana ny fandiniana ny tolo-dalàna eo anivon'ny vaomera. Maro ny zavatra ampirenenay tsy hita tao anatin'ilay tatitra. Nahagaganay dia hanambady izahay fa tsy mahazo anjara fitenenana tamin'izany travaux de commission farany izany. Noreo antony izay hitanay hoe irrégularité tsy manaja ny règlement intérieur ny fait ny fanaovana travaux de commission sy ny fait fahatongavanay eto dia mangataka izay renvoi izay zahay satria zavatra mbola tsy hita masinay le resary eto. Nisy tamin'ireo solombavam-bahoaka nanatrika ny fivoriana azony be sy ny maro natrena nandritra izany no tsy nakasitraka ny fanamariana nataony avy eo anivon'ny ministera. Nanamafy ny fisarahany eo amin'ny ministeran'ny serasera sy ny kolotsaina araka ity tolo-dalàna ity nandritra izany solombavam-bahoaka avy amin'ny boriboritany faefatra. Ny mampisaraka dia zavatra vitsivitsy izay tsy mety hiaraka mihitsy. Ny ministera mitazona fa tokony hiaraka ministera ihany ny omda, izay manao hoe autorité administrative indépendante tokony hitondra azy araka ny dinika ny fanaovanay tamin'ny filohan'ny république efa tany izay tompoko dia ary nanaka an'izany izy. Ny proposition de loi tompo place tovovavy tsy afaka dinihana
raha tsy nandalo ny gouvernement madoy izay efa miverinato efa hitan'ny gouvernement dikan'izany raha vao tonga atao amin'ny assemblée efa tsy anjara ny exécutif itsoro fa efa ampelantanany solombavam-bahoaka ampelantanany vahoaka malagasy avy alao zahay andinika hijery hampandany ilay lalàna izay hitanay fa mahatsara ny vahoaka malagasy. Niroso tamin'ny fivoriana mikatotrano tao aorian'izay ireo solombavambahoaka niaraka tamin'ireo solontenan'ny ministera teny amin'ny anteny meram-pirenena nahatra ora iray lasaka ny fifanankalozan-kevitra nisy nandritra izany. Niverina nisokatra ho an'ny be sy ny maro ny fivoriana fandinihana ny tolo-dalàna mikasika ny zon'ny mpamorona tao aorian'ny fivoriana mikatotrano. Nandritra izany, lany teo anivon'ny anteny meram-pirenena ny tolo-dalàna mikasika ny zon'ny mpamorona ity. Misy 500 ireo solombavambahoaka nandany izany. Mbola itoy ny fanosehana an'ity tolo-dalàna ity. Iatsonay anareo namana ao amin'ny Sénat. Mbola iverina ty na tonga dia ho any amin'ny assesseur avy eo dia eo tsika mahita azy fa zava-dehibe aloha dia tsy mihemotra intsony ny fanatsarana ny tontolon'ny zavakanto sy ny lalàna eto amin'ny firenena. Raharotiko ny fanontanianareo mba iatsona ny filoham-pirenena satria izy ihany mety afaka hamahanty problème ity. Heritaona zay tompoko tsy nandray droit d'auteur mba atendreo le talianay efa nalefanay aminao ny anarany ary raha misy olona mampitahotra anao na manery anao ka tsy mirosona amin'izany tenenao anay izy anaovanay azy. Tonga nanotrona ny fandaniana ity tolo-dalàna ity teny anivon'ny anteny meram-pirenena androany ny solontenan'ireo mpanakanto samihafa. Fa ao anatin'izay fandaniana tolo-dalàna sy volavolan-dalàna samihafa izay hatrany. Lany teny anivon'ny anteny meran-doha olona ihany koa ilay volavolan-dalàna hifeny rafim-pampianarana. Natolotry ny fanjakana taorian'ny fandaniany ny anteny meram-pirenena azy. Isan'ny nahatonga ny fanapahan-kevitra izay ny raisin'ny olona mahakasika ity volavolan-dalàna ity. Ny fahitana ny toeran'ny diplôma CEPE amin'izao fotoan'izao. Andao rahantsika ny fanampanazavana mahakasika izay. Fotoana maro isika nianatra tao anatina système anankiray tsy nivoatra mihitsy, tsy niova mihitsy. Nisy ihany nanandrana nitondra fanovana fa rehefa dinihana ty ariana dia mianatra fa mianatra ny zaza malagasy fa ny fanontaniana ingezabe hoe mianatra ho aiza ary mianatra anao inona. Ny ainatsika hatramin'ny elabe hoe ny zanakay nianatra 5 taona, ny zanakay nianatra dia nahazo CPE fa tsy manambany an'izany diplôme CPE zany ny tenanay manokana. Zava-dehibe zany ary zava-dehibe zany diplôma voalohany zany amin'ny malagasy. Saingy zava-dehibe mihoatra n'izany ilay hoavin'ny zaza malagasy hoe raha nanana CPE ilay zaza malagasy noentiny afaka nanao inona zany diplôme CPE zany amin'izao fotoan'izao. Fa iazo an'iozy vetivetsika ao anatin'ity vaovao manaraka ity. Totosandroany tany atoerana ny fikonan-doham-paritry ny antoko. Malagasy miara-miainga ao anatin'ny faritra Iorombe. Nasehon'ny antoko MMM tamin'ity androan'ity fa velona ny antoko ary mandray anjara feno manoloana ny raharaham-pirenena amin'izao fotoan'izao. Namafisy ny filoha nasionaly ny antoko malagasy miara-miainga ajo andriany anarivelo ihany koa. Fa miainga avy ampikambana tsirairainy fa namafisana ny tanjaky ny antoko. Mitako fandraisana andraikitra ihany koa ny fomba fanaovana politika amin'ny ankabeny na havitana fikonan-doha avokoa moa zany arak'izany ny faritra 320 eto Madagasikara. Atao aorian'ny fikonan-doha izay notanterahana tamin'ity androan'ity. Henri Florian no mitatitra ny Antsipriany mahakasika izay. Ho falohizana ireo fikonan-doha-paritra izay notanterahany antoko malagasy miara-miainga, ny faritra Iorombe indray no nanatanterahana izany fikonan-doha izany tamin'ity androany ity, ka tao io sy renivohitry ny faritra no nanaovana izany. Saika voasolitena tamin'izany avokoa ireo komuna izay mandrafitra ny faritra. Toy ireo fikonan-doha-paritra rehetra efa natao dia nisy ny dinika sy ny ady-hevitra ahafahana manatsara ny fiainan'ny antoko sy mampiroborobo azy ety amin'ny faritra. Antom-pisian'ity fotoana ity. Totosa tokoa ny assise régionale tateo faritra Iorombe izay notron'ny président national ary sorana be dia be izy amin'izany. Ny fomba fijery moa zany amin'izao fiainana izay atao mihasarotra zao dia mijery izay lalana mahitsy hanarenana ny firenena. Nefa io dia tahaka ny asa tao-trano tsy vitany rery. Ka izay no nahatonga ny famoriana mba ahafahana mitady ny hevitra araka ny hevitry ny maro mahatakadavitra ka dia bebe ihany ny atao hoe
fipetrany raisina mba hanatsarana n'izay fiainany atoko izay sy ny fiainam-bahoaka. Namafisy ny filoha nasionaly ny antoko malagasy miaramiainga fa antoko matanjaka sy manana ny maizy azy ny antoko MMM. Manaporofo izany fanana ny antoko ireo olom-boafidy maro toy ny mpanolotsain'ny tanàna, ben'ny tanàna, solombavam-bahoaka sy olona. Namafisy ny filoha nasionaly ny antoko atrana fa miainga avy amin'ny mpikambana tsirairay eo anivon'ny antoko. Ny fanamafisana olona ny tanjaky ny antoko ary manaparitaka izany. Isika eritreritra hitondra firenena. Ka raha hitondra firenena tsika ataontsika aloha zany natomboka ho fitaratra amin'ny zavatra tokony fanao. Fa tsy ataontsika indray no tsy manao an'ilay izy dia mazava ho azy raha hitondra firenena tsika mapitso dia zavatra mahazatra tsika toany hoe tsika hitatsika zavatra misaina tao amin'ny firenena tatoato fa dia izay zavatra mahatahoan'ny fomba fanao isan'andro ihany no hoe tany mitondra firenena marina sa tsy marina. Tsy afaka mamorona mihitsy tsika hoe hafa nataontsika tao anatiny dia hafa nataontsika rehefa tao anatiny izay rehefa ifampitezana. Izay mantoko ny antoko ihany koa fampitahiza ao anatiny eo. Ka raha vao tsy atao anatiny eo misy an'izay fomba fisaina na fomba fiasa sy fomba fanao izay dia lasa misavitaka ny velany ihany. Isika rehetra zany no mieritreritra hoe anangana sy tompony ny antoko malagasy miaramiainga amin'ndrapitso sy amin'n'afakapitso. Ny fananganana manangana sy mitantana manangana firenena tsy vita moramorana koa. Tsy vita ao anatin'ny 5 taona, 10 taona, 20 taona. Fa ny fiomanana sy ny fandaminana no tena zava-dehibe. Rehefa ianao mandamina, rehefa ianao mandrindra, rehefa ianao mampiatra ny zavatra tokony mampiatra, dia mandeha ho azy io rehefa rapitso. Ankoatra io, lano filopitarika ny antoko malagasy miaramiainga nandritra ny fanavaozana ny birao mitantana ity antoko ity ao amin'ny faritra Iorombe, Irakotoromavo Louis Joseph. Araka ny fantatra, faritra 13 manerana nosy no nahavitany antoko ny fokonandoparitra ary ity dingana vita teto Iosy Androany ity no dingana farany mialohany irosona amin'ny fikarakarana ny Kongresy Nasionaly ny antoko. Kongresy Nasionaly izay andraisan'ny antoko ireo fanapa-kevitra lehibe rehetra tokony ho raisina manoloana ny fiainam-pirenena sy ny hoavy ny antoko amin'ny ankapobeny. Fanazo famatsim-bola mitetina sivy etseo avy amin'ny vondrona Eoropeanina ny fiarahamonim-pirenena safidy. Avy amin'ny alalan'ny tetikasa safidy maharitra na ramaso ny adingany sy ny vizotry ny fividianana ho tontosaina eto Madagasikara manomboka ny taona ho avy. Barao-pividianana manodidina ny 2 alina isa no iasan'ny sehatra-panaramaso avy amin'ny safidy ao anatin'izay tetikasa izay ary mahenika 50 isanjaton'ny komuna eto Madagasikara ny tetikasa izay ho tanterahana ao anatin'izay. Hilary Nasoloniaina. Anaramaso manokana ny dingan'ny fividianana izay atrehan'ny Madagasikara amin'ny taona 2022 ny fividianana filoham-pirenena sy ny fividianana kominaly ny tetikasa safidy maharitra izay antseherany ireo firaisamonim-pirenena fa matsim-bola mitetina 7 euro avy amin'ny vondrona Eoropeana no azon'ity tetikasa ity makasika izany. Fa matsim-bola zany izay mitetina 900 000 euro na 7 hetsy moa zany euro ary mandritry ny 2 taona izay ahafahana zany manaramaso ny dingan'ny fifidianana rehetrarehetra ka ao anatin'izay ny fanavaozana ny fifidianana, ny fomba fikarakarana ny fifidianana, ny fetezan'ny lalàna sy ireo rafitra miandraikitra ny fifidianana ary indrindrandrindra moa zany ny fanaramaso ny fifidianana fiodinana voalohany sy raha misy fifidianana faharoa ho an'ny fifidianana filoham-pirenena izay ho avy amin'ny taona 2024 io zany dia isan'ny voamarika ho voaray ao anatin'ny tetikasa io. Ho an'ny fividianana filoham-pirenena manokana iparitaka amin'ny komuna maro eto Madagasikara ny sapana mpanaramaso ny fividianana safidy. Sady ametrahana amin'ny fomba maritra ny fandraisana andraikitry ny firaisamonim-pirenena malagasy eo amin'ny fanatsarana ny manodidina ny fifidianana na io zany ny fanabeazana olom-pirenena na io ny fanarahamaso ny fifidianana fa ihany koa atao hoe ampaharitra ny vokatry ny fanahana fifidianana marina sy ekeny rehetra mandray andraikitra eo amin'ny birao-pifidianana ray alina eo ka handrakotra ny 50 isanjato zany ny komuna eto Madagasikara izay fanarahamaso azon'ny sampana fanarahamaso ny fifidianana safidy sy ireo firaisamonim-pirenena malagasy marobe hiara-iasa aminy mandritra an'izay fotoanan'ny fifidianana izay.
Nototosaina androany ny fanaova-tso ny mpiara-miasa teo amin'ny vondrona eropeanina izay namatsy vola ity tetikasa ity sy ny sehatra mpanaramaso ny fividianana safidy tetikasa izay aharitra roa taona. Izay ny vaovao mandidina ny fiomanana amin'ny fividianana izay ho tanterahany eto amin'ny tany sy ny firenena manomboka amin'ny taona ho avy. Fa miharatsy ny tontolo ny asa eto Madagasikara amin'izao fotoana izao ny teo anivony fisemare na ny fivondronan'ny syndicat ny mpiasa malagasy révolutionnaire ataon'ny mpitondra fanjakana anjorom-bala ny syndicat afana manao fitaovana ny mpiasa hitadiavana tombotsoa manokana raha ny fanazavana nentin'izy ireo tamin'ity androany ity andrafitra politika mazava noho izany ny fisemare hijoroana sy adina amin'izao tokony hositrahany mpiasa malagasy manomboka izao. Omafoan'ny mpiasa malagasy ny atrika ny taona 2024 hoy ny avy eo anivony ny fisemare na ny fivondrona ny syndicat ny mpiasa malagasy révolutionnaire manoloana ny zava-misy ankehitriny miharatsy sy andro manalina ny tontolon'ny asa eto Madagasikara hoy izy ireo atao fitaovana ny mpiasa malagasy ho tombontsoan'olombitsy. Vokatry le fantrana mahantra ampahantraina angamba ny legasy na hoe mahantra le mpiasa malagasy dia tsy afaka manao an'izay tolona syndicat zay fa tsy mahita izy afa-tsy le rindrina efatra zany hoe ity no asa misy io no karaha maraisina dia aleo io no atao zay ivelomana amin'io. Misy za tsy teny andian'olona fa misy zany zarany ara mahita an'le mpiasa malagasy marefo mety hoe ara-tsaina io ara-pitaovana io ara-boly io sy ny sisa dia ararotina zany le izy. Ararotina satria rehefa marefo ny mpiasa marefo ny syndicat dia moramora kokoa no mitavany moramora kokoa no mampitombo areny satria tsy mizara amin'ny aradrariny le izy fa mizara arak'izay tiany izarany azy. Notsindrin'izy ireo manokana ny mahakasika ny karama farany ambany izay noferina ho 5,4 ariary tsy ny fampidinihana tamin'ny mpiasa ny momba io hoy izy ireo. Fahitana izy aloha mbola tsy mipetraka zany diniky ny telotota zany. Raha na ohatra zao tamin'ny fisondrota karamany tamin'ny farany teo rehefa namaritra ny karama farany ambany ny avy amin'ny mpampiasa sy ny mpiasa dia niteny ny filoham-pirenena hoe tsy ampy io fa tokony 5,4 karama farany ambany. Rehefa natao any tsy niantsona ny avy amin'ny mpiasa iteny an'izay fotsiny fa betsaka zany niendrika an'izany hoe tsy mbola misy lanjana syndicat eto Madagasikara ary tsy inoina. Iverina angambany hoe kidy syndicat mpigrevy zany na hoe mpanakirotana zany syndicat alohan'ny grevy dia tsy misy procédure atao zay vao tonga amin'ny grevy fa matetika zany tsy miaino ilay tompony andraikitra dia zay mahatonga anay miteny hoe mbola tsy ampy le fampidinihana na ny fampandraisana anjara ny syndicat eo amin'ny tontolo ny asa nefa rehefa tsy mandray anjara ny syndicat dia mandringa nataontsika hoe tsy tomombana zay fanapa-kevitra mety ho raisina eo. Andrafitra politika mazava hiadina amin'ny tombontsoan'ny mpiasa malagasy sy ny fomba mahomby hatrehana ny tontolon'ny asa manoloan'io ny fisemare nanomboka androany ary aharitra 3 andro ny kongresy andinihana izany. Dia izay ihany koa no hoentintsika amin'ny sendro vetivety anaty doka fohy sy ny tranga-piarahamonina nahafatesana olona iray vokatry ny ady tany be alanana. Io ihany koa ny kalitaon'ny rivotra eto Madagasikara izay tsy mahavoakasika ny eto andrenivohitra ihany amin'izao fotoana fa saika mahavoakasika ny faritra maro manena ny nosy sy ampany amin'ny fanadiadiana. Mbola hoentina aminao rehefa avy eo mandrapitafa vetivety ary. Alors, on s'est mis à la course? Sur l'Apple Watch aussi, il y a du nouveau. Avant, elle calculait votre distance. Maintenant, elle calcule aussi votre longueur de foulée. Elle distingue la brasse du dos crôlé et surveille votre température pour estimer quand vous avez ovulé. Pendant que vous rêvez, elle mesure vos phases de sommeil à la minute près. Et elle peut détecter un grave accident de voiture et appeler les secours. Alors, oui, il y a du nouveau. Ina dia vita amin'ny soja voafantina mba hampatsiro ireo karazan-tsakafo karakarainao. Ny menaka Ina dia ahitana oméga 3 sy oméga 6 ary ara-pahasalamana no notrikaina entin'ny soja. Ina ilay menaka manome tsirony nandronao isanandro.
INA, plus raffiné que jamais. ITA, huilerie industrielle de Tamata, hisatra amin'ny telo sy roa arivo. Tapitrisy isika izao, isika iray. Raha mafana ny andro na koa mangatsiaka na maraina na hariva na atoandro leo teno tsara hoantsika te anala etaeta zava-pisotro tsara be leo te ihany naiza maiza toerandany ianao misy azy foana mba andramo-kely ane mora vidy io kazy fao mamena ny araba tomboky lasia tomboky vavy tonga soindray atao anatin'ny tapany faharoa amin'ny fampalalambavao amin'ity ala ity avy hatrany dia hiazo any be alanantsika ao anatiny ity tranga-piarahamonina iray ity olona iray no namony ainy ary trano maro ihany koa ny kilany afo tao Matsaborimena Fokotany Ambalabe Mafana commune Ambatosy distrika ny Bealanana tamin'ity androany ity vokatry ny ady tany niseho tany any toerana didim-pitsarana efa ntaonany maro izay tsy mbola nivoaka moa zany hatramin'izao io no isan'ny antony nahatonga ny fifandonana teo amin'ny rotonta hoy ny solombavambahoaka avany any toerana olona saina no mitaritra ny Antsipriany. Niteraka famoizana ain'olona sy fandoroana tanàna ny raharaha ady tany tao Matsaborimena Fokotany Ambalabe Mafana commune Ambatosy distrika ny Bealanana tamin'ity androany ity. Misy ady tany efa misy 20 taona mahery tsy mety tapaka eo amin'ny fitsarana dia vokany mifamono zany ny andagny senkilana androany maraina dia misy tovolahy anankiray zany nivonony ny andaniny izy miasa eny an-tanimbary vao naheno iny tompokavana tonga teo amin'ilay tanàna efa nandositra ilay olona teo amin'ny tanàna dia vokany nidorany havan'ny maty ny tanàna atao hoe Matsaborimena dia may kilan'ny afo ny tanàna ny zavamisy tonga ny mpitandro filaminana ny zandary sy ny miaramila nanao intervention nahafaha namonjy nagnelagnelagna ny arovagna ny fahasimbana be tafahoatra. Ampolo n'ireo trano may vokatra izay ady tany izay raha nitatra azo teo anivon'ny zandarimariam-pirenena lehilahy 70 taona ity maty ity izay notombona tamin'ny angady nandritra ny fitsiriana nataony mpitandro ny filaminana hatrany tompokavany maty nanao andiany maro nitabataba ary nikasa anovalyfaty ka nahatonga ireo famaizany trano nanao ty fidanitra nandritra ny fotoana lava ihany koa ny zandarmaria nahafana ny feny toerana rasy nampitony ireo vahoaka mampiay ny antony tsy voan'ny didim-pitsarana izay efa 10 taonany ka anairany solombavambahoaka ny tompona ndraiky dra voakasika. Efa 20 taona mahery nisian'ny ady tany io zany ary fagny amin'ny fitsarana hatra ty amin'ny fitsarana tampony dia tsy mety tapaka le ady le vahoaka lany vola mivezivezy miady hafa ny mamboly vary hafa ny mijinjany vary dia eo zany miteraka ny le ady ny antsoavo ataonay eto zany dia mba hiantso ny tompona andraikitra ny ao amin'ny fitsarana no MC régional mba andray andraikitra faran'izay haingana indrindrandrindra mba hanapaka io ady tany Ambalabe ny mahafahana io fa tegna fa ady mampijaly isan-taogno tsy maintsy misy maty noho ny ady tany ateraka io ady izay efa mitarazoko mandritra ny taogno maro. Raha ny fampitam-baovao voaray tsy vao izao no niteraka famoizana aina ity resaka ady tany ao amin'ny distrikany Bealanana ity fa efa tato anaty ny taona maro nifanesy ny andaniny sy ny ankilany mpifanandrana samy tsy mahalala ny antony tsy hamoa ny fitsarana ny didy hatramin'izao.
resaka tany na tonga izay trangam-piarahamonina tany Bialanan'izay fa sehatra nazona fitarainana be indrindra hono teo anivo médiateur de la République ny sehatra ny fananantany raha nitatitra nataon'izy ireo tamin'ity androany ity ankoatra io ireo didim-pitsarana tsy misy fampiarana hatramin'izao ka mampikatso fiainana tsirara maro eto amin'ny tany sy ny firenena ihany koa ny Antsipriany tanteriny onona sainatrany. Niakatra voroeny ny fitarainana voaray ny médiateur de la République na ny PR-driary ny miaro ny zony vahoaka tato anatin'ny roa taona farany. Raha 970 izany ny taona 2024 mitotaly 770 ny fitarainana voaray teo anelanelan'ny taona 2022 hatramin'ny volana septambra teo. Lohalarana amin'ny fitarainana voaray ny lafin'ny fananantany sy ny tontolo ny fitsarana amin'ny ankapeny. Tsapa fa mampikaikaika ny olom-pirenena ny fitarazona tafahoatry ny raharaham-pitsarana sy ny raharahany fitondram-panjakana sasatsasany. Tsapa fa misy ny lakosi tete français déni de justice et déni de droit indraindray. Misy ny didim-pitsarana izay sarotra ny manatanteraka azy. Ary misy ara didim-pitsarana tsy mety ho tanteraka mihitsy non exécution des décisions de justice. Maro ny fitarainan'ireo fianakaviany voafonja ny amin'ny fomba izay hitantanana ny fonja indrindrindrindra eo amin'ny fanajana ny zon'olombelona ininivon'ny fonja. Maro ireo trosan'ny olom-pirenena sy orinasa maro amin'ny fitondrana raha-mpanjakana amin'ny fitondram-panjakana. Ankoatra ireo fitarainana momba ny fisotrondronono na amin'ny setra tsy miankina izany fa ihany koa amin'ireo rafitra itsinjaram-pahefana, isan'ny recommandation nambarany teo anivon'ny médiateur de la République ny tokony hanavaozana ny fomba fiasan'ny fampanoavana. Ny tokony fandraisana andraikitry ny fampanoavana amin'ny fitsarana ny amin'ny filazana ny vaovao. Marina fa misy ny tsy ambarateny ny fanadihadiana fa rehefa rara mampitebiteby ny vahoaka fomba fanaon'ny tany tandalana sy demokratika manerana zao tontolo zao ny mampilaza ny milaza ny fampanoavana zao ny zava-misy zao ny zava-nefa natao zao ny didim-pitsarana mivoaka mampandry saina ny vahoaka ary izay serasera politika serasera tokony aperaka izay a de tokony aperaka amin'ireny karazan-draraha izay manaitra ny saim-bahoaka ireny. Manoloana ny olana ny fananantany izay isanazaon'izy ireo fitarainana maro, anolotra sosikevitra momba izany ny médiateur de la République sy ny CSI raha ny fanazavana. Efa tokony irosona ihany koa ny médiateur de la République ny fandikana amin'ny teny malagasy ireo didy amandalana rehetra miatra eto amin'ny firenena. Miara-misala amin'ny fanatanterana izany ireo mpahay-lalàna sy ny ao anivon'ny akademia malagasy ary ireo ambaratongan-drafitra voakasika. Lafomba vao hafa kosa indray dia ireo olona marefo hatreto no hiaran'ny voka-dratsy ateraka ny fahalotoan'ny rivotra. Raha ny eto Madagasikara amin'izao fotoan'izao ny fahalotoan'ny rivotra izay tsy mijanona ho an'ny eto an-drenivohitra Antananarivo renivohitra fotsiny ihany fa hita amin'ireo faritra sy tanàna ahitana fiara sy olona betsaka mifamezivezy ihany koa. Gaëtan Andriatsilavo. Ho an'ny eto Madagasikara iray ao anatin'ny telo no maty aloha loatra noho ny loton'ny rivotra iainana amin'izao fotoana. Antony mampitombo ny tany aretina sy ny fahafatesana eto an-toerana, ny fiainana anaty rivotra, rano ary tany maloto. Amin'ny ankapobeny, mizara roa ny fandrefesana ny loton'ny rivotra araka ny fenitra napetraky ny OMS. Voalohany ny refisan'andro, ka mahatratra 520 mikrograma isaky ny metatra toratelo ny apetsaky ny loto raha io fenitra napetraky ny OMS io. Vao tela koa renefa no avaozina io fetra io ary napetraka ary noraisina ho 510 mikrograma isaky ny metatra toratelo ny apetsaky ny loto. Faharoa, ny refisan-taona izay napetraky ny OMS ho 10 mikrograma isaky ny metatra toratelo. Ho an'ny eto Madagasikara manokana, manodidina ny 20 hatramin'ny 20 mikrograma isaky ny metatra toratelo ny loton'ny rivotra mandavan-taona. Rehefa amin'ny fetra io efa miteny zay hoe avroeny. Raha avroeny io fetra io mbola antonony. Io zany efa maloto izy fa mbola azo aleferiny. Ny olona marefo fahasalamana manomboka efa marefo fahasalamana rivotra efa matsapa vokatra amin'io fa ny olona ndehetra mbola tsy de maninona fa io atao hoe antonony. Rehefa avo telo eny na avo efatreny io dia eo ny atao hoe maloto ho an'ny olona marefo. Io atao hoe malsaine pour les personnes sensibles. Ny olona marefo dia manana fetraka amin'ny vatana amin'ny fahasalamana andavanandro. Fa ho an'ny olona drehetra manomboka dia rehefa manomboka avo 10 eny io na avo enina eny ny olona rehetra tsy akanavaka dia samy mahatsapa ny
fitraikanyio falitony rivotra io mivantana zay zany raha toa hoe avy 2 sa avy 3 so what I just explain is like ny volana janoary hatramin'ny faran'ny volana jolay antonony ny tahany fahalotony rivotra eto amintsika ny volana aogositra hatramin'ny volana desambra no miakatra ny tahany fahalotony rivotra ary isany ahitana tahambony indrindra amin'izany ny volana oktobra fotoana mampanahy sy mila fitandremana betsaka ho an'ireo olona marefo mandavataona dia misy foana io taha fahalotony rivotra io rehefa mijery zany tsika dia le taha fahalotony rivotra maharitra ny jerevana satria le raha ohatra tsika mitsofoka anaty tunnel misepotra be eo fa iny effet direct amin'ny kokoaka ianao tsy mampany mbola azo eferina iny fa le exposition à long terme mahatonga mety ho mamiadana na tsy fitombony zaza tsara reny tena zava-dehibe zany reny tena loza zany hoe amin'ny ankapobeny dia eto amin'ny teny tsara hoe amin'ny ankapobeny mbola madio tsika fa tokony hitandrina satria io zavatra mitranga volana oktobra ka hatramin'ny volana desambra io normalement io tokony tsy hisy iny amin'ny janvier normalement nefa hitantsika eo amin'ny janvier fa rehefa mijany io orana io dia miakatra kely indray io nisy ny fanaraha-maso ny tety vohitra ny kalitaony rivotra iainana nataon'ireo ekipa manam-pahaizana manokana avy amin'ny sehatry ny tontolo iainana ny fahasalamana ary ny zoloolombelona eo anivony masoivo amerikanina ny ainga teto Antananarivo ka niazo amin'ny taolagniaro ny 20 novambra hatramin'ny fahavalo ny volana desambra lasa teo tsikaritra tamin'izany raha nitatitra voaray fa mitovy avokoa ny tahany fahalotony rivotra amin'ireo toerana ahitana fiara sy olona ary mpivarotra maro mivezivezy madio kokoa ny rivotra amin'ireo morontsiraka rehetra aretina maro arak'izay no aterak'izay fahalotony rivotra izay ho an'ny mponina indrindra ireo olona tena marefa ao anatin'izay fa ambony ihany koa ny tahan'olona maty vokatry ny fifohana zigara sy ny fihinanana paraky eto Madagasikara amin'izao fotoana izao raha nambarany sampandraraha miady amin'ny fifohana zigara sy ny fihinanana paraky na no ofina laky tamin'ity androany ity anton'izany tsy fisiny ny paikady mazava entina miady amin'ny fifohana zigara sy ny fihinanana paraky eto amintsika amin'izao fotoana izao eo ihany koa ny faharefony ny fanentanana mifandraika amin'izay mahery ny 390 isa-taona ireo olona maty vokatry ny fifohana sigara sy fihinanana paraky eto Madagasikara araka ny tatitra avy amin'ny sampandraraha ny firenena mikambana momba ny fahasalamana na ny OMS ny taona 2012 mitombotsy akiato io taremarika io vokatry ny tsy fandraisana andraikitra sy ny tsy fampiny ny fanentanana amin'izany tanora anatin'ny salantaona 13 hatramin'ny 15 taona avokoa ny 110 isanjato miditra amin'ny fifohana sigara sy fihinanana paraky amin'izao fotoana ny vokadratsy ateraky ny sigara zany fa mila mitarana indrindrindrindra ny tanora zany eo amin'ny 300 sy 7 ao no maty amin'ny vokadratsy ny sigara dia ny 300 amin'ireo olona tsy mifoka fa olona le miaramiaina mifoka sigara ny anton'io dia ny sigara zany dia misy pozina mahery 4 ao anatin'ny sigara iny dia ireo pozina mahery 4 ireo ny mpolo amin'ireo mitondra homamiadana mbola misy koa zany ny antsoina hoe BPCO zay rehefa tena mifoka sigara ela le olona dia amin'ny fotoana ela dia misepotra satria lasa alvéole le ao amin'ny poumon amin'ny avokavony ao zany efa maintin'le setroka dia tsy afaka mena tsisy tsony ambany daholo ny tahany oxygène ankoatra izay tsy fisiny paikady mazava entina miady amin'ny fifohana sigara sy fidorohana zava-matomelona izay olana goavana ihany koa ny tsy fampiarana ny lalàna mifandraika amin'izany eto amintsika misy lalàna mifety tsy tokony atao mihitsy mifoka sigara misy olona zany na amin'ny toerana mihidy na amin'ny toerana na amin'ny fitaterana na amin'ny toerana fanaovana fanatanjahantena vao mifefy fotsiny sy mitafy zany le toerana dia tsy azonao atao mifoka sigara raha misy olona mivorivory ao tsy azonao atao mifoka sigara fa enjehan'ny lalàna raha manao an'izany ny olana zany amin'izay hoe mbola foana sigara zay misy ny lalàna efa apetraka fa misy le mbola tsy manara-dalàna foana zany fa tsy maintsy isy zany zao ny fiaraha-miasa amin'ny secteur hafa na amin'ny ministera hafa mihitsy raha ny ministera fahasalamana metsehatra amin'izay ady amin'ny foana sigara zay fa tokony isy fanajana zany reny toerana rehetra reny nanomboka androany ary aharitra 2 andro ny atrikasa fanentanana momba ny fahasalamam-bahoaka eto Soarano isy ao anatin'izay ny fitadiavam-baolana ho antoko ny fahasalamam-bahoaka andrasana orin'izao hetsika izao ny paikady mahomby sy ny vahaolana maharitra ampiarina manoloana ny famaroany tanora mandray zava-madomelona amin'izao fotoana fa iverenantsika vetivety ny vaovao manodidina ny tontolony politika eto Madagasikara amin'izao fotoana izao
Maro ny fanapa-kevitra tsy voafaritry ny lalam-pandrenana eto amin'ny firenena hoy ny filoany Antoko Film. Apotika ny rafim-panjakana eto Madagasikara amin'ny ankabeny ka ilaina fanavaozana aingana raha ny fanambarana nataon'izy ireo moa zany tamin'ity androany ity. Manoloana io nanatanteraka fokonan-doham-pirenena nanomboka androany ireo antoko politika. Eo anivony film RMDM mandao arahantsika ny fanampanazavana mahakasika izay. Tena tafiditra ao anatina crise institutionnelle izy filaza majo tena ny zavamarina efa potika daholo mihitsy le rafim-panjakana rehetra satria efa tsy misy tsony ny fisarahan'ny fitondrana na eo amin'ny lafiny any amin'ny fitsarana zany na eo amin'ny antemeram-bahoaka zany sy ny any amin'ny mpanantanteraka fa efa voaketsan'ny mpanantanteraka daholo any fa efa narehetra raha vao firenena manao an'izany dia mitsotonga anantanteraka ny zava-misy ary tsy maintsy isy fiantraikany amin'ny vahoaka zao zavatra mitrano zao. Tsisy hevitra, tsy maintsy fikionandroa ny fangalana ny hevitry ny vahoaka rehetra, fangalana ny hevitry ny mpanao politika rehetra, ny fandesen-dahatra n'ireo falondrony amin'ny mpanao politika tsy azakazaka azakazaka ho any amin'ny fifidianana izay tsy hitondra any amin'le fanavotana amin'ny firenena sy ny fanarenana firenena. Izay ny zavatra tadiavina ary izay ny tanjona ka dia mbola ataony antsoavo amin'izy ireo hoe tandremo somanjora amin'ny tsolany, tandremo somanjora amin'ny tsolany ka anenitsika amin'ny zavatra itsara. Anovizantsika ny fampalalam-bavao amin'ity ala ity dia nitombo isa tamin'ity taona ity ireo mpifaninana ho polisy munisipaly sy mpamonjy vona raha ny fanambarana nataony tompona andraikitra. Isanjokajiny tamin'ity androan'ity hitombo manaraka izany ihany koa nisandreo mpifaninana ho raisina raha ny fanazavana nentina izy ireo hatrany Daniela. Mino Artsono mitatitra ny Antsipriany makasika izay. Ampitahina tamin'ny taondasa ambony tapavitriany ireo mpifaninana ho polisy munisipaly sy ireo mpifaninana ho mpamonjy vona na sapeur pompier tamin'ity taona ity teto anivon'ny commune Antananarivo renivohitra raha nambaran'ireo tompona andraikitra ho an'ny fidirana ho polisy munisipaly manokana. Olona misy 400 no ho raisina amin'ity taona ity. Misy 770 ireo tonga ny soratra anarana, raha 700 kosa ireo nafeno ny fepetra ka afaka mirosa amin'ny dingana fifaninanana ara-panatanjahantena sy ny adina ambava nanomboka omaly alarobia. Tapabolana lasa zay dia nataony fifaninanana fanatanjahantena ary 120 tamin'ireo zany no tsy tonga tamin'izany fifaninanana zany dia ankehitriny dia miditra amin'ny adina ambava izay mizara efatra zany izy ireo ka ny androany 100 no nampanantsony ka 770 no tonga. Hatreto zany aloha ny fahadiovana sy ny fangaraharahan'ny fifaninanana zany dia tsy miova fa raha ny fiovana zany no resana dia miaentitra kokoa isika amin'ny fanaraha-maso ny fifaninanana mba hisin'ny izay fangaraharana zay. Tamin'ireo 770 nametraka tota-taratasy, 700 no hiatrika ny adina ambava amin'ny herinandro avy izao raha ny fanazavana. Manoloan'izany, nalefana ny fepetra takina amin'ny fidirana ho mpamonjy vona. Ny zavatra niova raha ny amin'ny fifaninanana teo aloha raha ny fanaterana tota-taratasy dia BEPC no nitakina. Tamin'ity indray mitoraka ity ny BEPC na ny diplôma ambonin'izay izany hoe voavaha ilay sakana ho an'ireo nirotsaka tamin'ny fianarana teknika talohan'ny afaka BEPC azy zany. Raha nanao an'ity fandratoana olona meno isan'ny mpamonjy voina sy ny polisy municipale dia ny takina zany amin'le mpiadina dia olona tomady matanjaka sy manan-tsaina. Tamin'ity taona ity, nitomby ihany koa ny tapavitrian'ireo vehivavy nirotsaka anatin'ny sampana mpamonjy vona raha ny hena kosa izany ho an'ny fidirana ho polisy munisipaly. Raha toerana 10 no natokana ho an'ireo hiditra ho mpamonjy vona, vehivavy miisa 730 no tonga nametraka tota-taratasy. Raha 50 kosa ankilany no toerana nomena ireo vehivavy hiditra ho polisy munisipaly. Vehivavy miisa 330 monja no tonga nametraka tota-taratasy teny amin'ireo tompona andraikitra raha ny fanazavana. Baloan'izany, isy ny fanaraha-maso ataony avy eo anivon'ny commune Antananarivo renivohitra sy ny avy amin'ny Bianco mandritra ireo ady nataony ireo mpifaninana. Tanjona amin'izany ny soroana ny amin'ny mety sy ny kolikoly. Dia izay ihany koa no entsika miampita ao anatin'ny maresaka iraisan'ny pirenena amin'ity ala ity.
taorian'ny fanalefahany gouvernemanta ireo fipetrasakany ny tombo hatranyireo olona voan'ny covid-19 ao Chine amin'izao fotoana izao mitombo vokatr'izay ireo nahitana ny tsimikaretina ny antoerana ary mitombo manoloan'izay ihany koa ireo miditra ny sampana vonjy-taitra sy ny vonjovona any antoerany amin'izao fotoana izao fanadihadiana eo amin'ny sariny France 24. Les files d'attente ne... Mialavatra ny filaharany eto anoloan'ity hôpitaly ao Pékin ity. Tao anatin'ny andro vitsy, nitombo isa ireo olona ahitana ny tsimikaretina covid-19. Vokatra mivantana nateraky ny fanalefahana, ireo fepetrasakana tao aorian'ny fihetsiketsehana, nanohitra ny confinement tao an-toerana. Tao anatin'ny herinandro vitsy raha nilaza ho zéro covid ny firenena, ny mifanohitra amin'izany no hita amin'izao fotoana. Tsy voatery ho tsy maintsy atao ny test PCR. Arak'izany, sarotra ho an'ireo tompon'andraikitra no mahazo ny isa marina amin'ireo olona ahitana ny tsimikaretina. Ny andro salanisa voaray dia nisan'ireo mpiasa ny orinasa marary. Ho an'ny orinasa sasany, marary avokoa hatrany amin'ny 700 ny mpiasa ao aminy. Mipetraka ny ayaho an'ireo hôpitaly izay ho feno avy hatrany raha andraisana ireo olona marary ireo. Olana atrehana ihany koa ny fahavitiny ny fanafody izay efa manomboka tsikaritra ao amin'ny tanan-dehibe amin'izao fotoana. Mifarany eto ihany koa ny fotoanantsika ho an'ny androany naiza misy anao hankasitrany ianao ny safidy hatrany ny fahita lavitra kolo nanarahana ny fampalalam-baovao ny vaovao ny songadina sy ny fanadihadiana samihafa ho an'ny androany mandrapitafa ho amin'ny raha-pitso indray ary tompoko lahy sy tompoko vavy veloma tompoko. Vous a présenté Nivavo. Cyberbike est compatible avec votre console Wii ou PS3. Disponible de suite chez Batimax Inter pour un prix remisé à 240 000 arrières. Offre valable jusqu'à l'épuisement de stock. Batimax, la qualité au meilleur prix. INA, plus raffiné que jamais. ITA, huilerie industrielle de Tamata, Isacham Telsuruariv. Vous a présenté Nivavo. 5G Batelma, des actualités uniques, dynamiques et renversantes dans le journal TV.